Tarazo ny fomba fiasa sy ny fihetsika tsy mendrika nataon'ny firongona ny tonda teo aloha ny antso izay sy ny Ramatahora ataon'ny mpitantana ny tanàna ao amin'ny commune Ambatomajaka distrika Miarinarivo ireo mponina lasibatry ny famonjana tsaradrarina ary indrindra ny famonoana tsy misy antony ataon'ny mpitantana nyity tanàna ity. Eo anatrehany izany trangizany dia manao antso amin'ny mpitondra fanavaozana mba hijery madinika any ambanivohitra ireo mponina tafakatra teto Antananarivo. Misy ny efa nametraka fitoriana ary misy mihitsy aza ny maratra sy mitondra takaitra vokatra izay antso izay sy ny tranga misy ao amin'ity commune Ambatomajaka ity. Arahantsika ny fanampanazavana iray tamin'ireo mpiasa izay nofonjaina noho ny fahafantarana ny fanangonam-bola tsy manara-drariny ary indrindra efa ny ampaky ny raharaha ary ao ihany koa ny von'olona mitranga atao amin'ity commune ity. Anatin'ny lazaka teo aloha satria namorona ny omera io dossier ny tenako dia voatazona aponja mba maika atao Miarinarivo tamin'izany fotoana andro izany. Eto indrindra no anairako ny filohan'ny fanavaozana mikasika ny fomba fitantanana mahamihatra ataon'ny ben'ny tanàna io satria ny miankina tamin'izany no nitadiavan'ny fomba rehetrarehetra hanapotehana ka ny analana amin'izany commune Ambatomajaka izany. Misy fanodikodoana-bola mpanjakana manjato ny tapitrisa amin'izany commune Ambatomajaka izany. Raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny amina ristorona dia pagino mikasika ny tamberin-bidy alaina amin'ireo mpanangom-bokatra vary atotro moa satria tamin'ny mamokatra ny amin'izany commune Ambatomajaka izany. Dia ataon'ny fitaovana ny police communale manangona ny vola io izay tsy andraikitry ny ben'ny tanàna akory fa tokony verser any amina délégué chef d'arrondissement izany na verser mivantana any amin'ny région dia ny région no mamerina ny anjaran'ny commune Ambatomajaka. Izany nefa ny zavatra misy fa manangona an'io ristorona io ny police communale dia verser ao aminazy. Milaza moa ben'ny tanàna tamin'izany andro izany fa raha misy fanarahana mikasika ny izany ristorona izany dia migadra kely fotsiny ilay police communale fa izy ihany no manavitra anazy tao anatiny izany. Dia izany no anairako ny filohan'ny fanavaozana hijery akaiky ny raha mikasika an'izany ao amin'ny commune Ambatomajaka izay efa misy dossier moa efa tonga any amin'ny pôle anti-corruption io dossier mikasika ny fanodikondona-bola mpanjakana ataon'ny ben'ny tanàna io. Ko mahakasika ny raharaha von'olona namonoana an'ireto fianakavianay ao amin'ny commune Ambatomajaka distrika Miarinarivo mitasy fokontany an-dranomasina tanàna Andrinavoavo. Milamina ny fiarahamoninay ao an-tanàna Andrinavoavo ny lehibe ny fokon'olona ny zokiolona fotsy volo indrindra dia mahafantatra ny fiainanay sy ny dadabe anay rehetra efa teo. Ny ben'ny tanàna amperinasa ao an-toerana no tena fototra voalohany indrindra izay manakorotana anay ary nandefa olona amono mikapa famaky. Izay rehefa tonga ny kapa famaky dia misy vavolombelona io renim-pianakaviana sendra atsaka ny natazana lehilahy 5 lahy midaroka amin'ny famaky sy amin'ny angady torana ny havanay. Io renim-pianakaviana natsaka indray nijoro vavolombelona no rahona ny zandary izay tsy mitsinona anay izy tsy fianakaviana fa olona sendra natsaka. Mahagaga rehefa nanao fitoriana izay dia ny ben'ny tanàna indray izay azo anay sary ary anananay kirofo no mitondra an'ireo olona nidaroka sy nikapa famaky tao amin'ny zandary. Efa hitanay sahady moa izany na ny fihetsika sy ny sisa tao amin'ny zandary fa misy zavatra lamindamina izay efa nanaovanay fitoriana tao Kadilalana tamin'ny 5 novambra 2025. Mbola tsisy ny von'olona dia efa nametraka fitoriana izay satria tsy nahatokisanay ny zandary sasany. Izay ny zandary namany sasany ihany no miteny hoe mailonareo misy adjudant-chef maromaro namana sy mahita anay ny fahitsianay sy ny famarinanay no manome vaovao fa mailo fa ihany na élément madame le maire ihany ny élément madame le maire. Izany hoe ben'ny tanàna sady afaka mibaiko zandary maria manakorotana ny fiandrianam-pirenena. Tsara ny manamarika fa efa nanao fitoriana fiandry izay io maire io tamin'ny 20 mai izay dia nanao fitoriana fiandry 2025 nohony amin'ny resaka ohatrany hoe fangalarana sy fanakotana fiarahamonina dia naheno feo izay ary le olona mihitsy no nitantara 20 mai 2025. Ny 10 jona 2025 rehefa nampivory sefim-pokotany izy dia nandrahoana ho faty ny havanay
misy lehibe ny fokotany vavolombelona izany nanao fitoriana tao amin'ny gapizy zay ary misy vavolombelona lehibe ny fokotany akoatra ny lehibe ny fokotany sasany zay niarana eny daholo fa ny sasany mbola tsy samy toroka satria tena mafiary mavita manao règlement de compte io be ny tanàna io dia misy mijoro vavolombelona io fitoriana amin'ny gapizy tamin'ny folo jona 2025 io mbola tsy netsika hatramin'ny androany fa miantona amin'ny gendarmerie eo mbola tsisy rahalatsaka tsisy von'olona tamin'ny voalohany volana marsa teo kosa aza dia nitranga ny von'olona 5 lanamono miariary be rehefa nitranga ny von'olona fa ilehibe ny tanàna no mitondra antanana reo olona namono zay misy proof na ny fokon'olona dia gaga na ny vahoaka dia gaga hoe fa ahoana loatra retsy ary anananay ny feo amin'ny fokon'olona sy ny lehibe amin'ny fokon'olona miteny hoe fa ahoana misy an'ity raharaha ty rehefa nandeha tokoa ny raharaha-pitsarana ity fitoriana momba n'le von'olona tsisy MD tsisy garde à vue aloha hatreto momba n'ireo olona namono ireo fa ombany fanaraha-masony fitsarana mahagaga nefany ny omaly indray dia efa tonga teo tokotaninay ireo olona namono ireo dia nanao rambava hoe hotsipinina tsirairay lisany fa anay ny zandary anay ny be ny tanàna